Ataontsika ny hira sambatra. Miara-misaotra an'Andriamanitra isika riavana ny amin'ity Alahady faha-7 volana Oktobra taona 2024 ity. Alahady faha-17 manaraka ny Trinite izay mbola ibanjina antsika hatrany loha hevitra manao hoe Havaozy ny Fanompoan'ny Fiangonana. Ny sampana mpanazava no miombona amintsika ao anatin'izao fanompoana izao. Iarakanao manao fomam-panahintsika hiatrika ny Tompo. Ho ampitombona amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Ho fiderahantsika an'Andriamanitra dia rahantsika mamaky ny salamo. Salamo fahavalo ny andininy voalohany hatramin'ny fahasivy. Salamo fahavalo ny andininy voalohany hatramin'ny fahasivy. Milaza ny voninahitr'Andriamanitra sy ny voninahitra ny men'ny olombelona ho an'ny mpiventira alikatitita salamo nataon'ny Davida. Rehefa hita dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Kristy manao hoe Jehova Tomponay eo, endre ny voninahitry ny anaranao amin'ny tany rehetra. Nataonao eny amin'ny lanitra ny voninahitra ao, avy amin'ny vavany ankizy madinika sy minono nandrenako hery, noho ny mpandrafy anao mba hampandinganao ny fahavalo sy ny tahitahamaly ratsy. Raha jereko ny lanitrao izay asany ratsatananao sy ny volana makitana izay ny fironinao. Inona moa ny olona no ahatsiarovanao azy, ary ny zanak'olombelona no manginao azy, fa efa nataonao ambany kely noho ny Andriamanitra izy, ary efa nisatroanao voninahitra sy fiandrianana. Efa nampanjakainao ny amin'ny asan-tananao izy, ny zavatra rehetra dia efa nataonao ambany ny tongony. Ary ny bibidia koa, mba amin'ny voromanidina sy ny hazan-drano any an-dranomasina, izay mandeha amin'ny lalan-dranomasina. Jehova Tomponay eo, endre ny voninahitry ny anaranao amin'ny tany rehetra. Amen. Ataontsika ny hira voalahatra.
Kivavakantsika tompoko. Andriamanitra tomponay eo, saotra dera laza voninahitra indray no atolotray anao no nanomezanao anay an'izao tontolo andro fofoizao indray. Saotra tompo fa fahasoavana sy fitiavana avy aminao no mbola nahavelonay nanay, nahatonga anay nanana fahazotoana sy nanana finiavana indray andeha hanompo anao aty amin'ity tempolinao masina ity. Isaoranay anao izany tompo. Ankehitriny izahay dia hanompo anao, hivavaka aminao, mangataka aminao izahay hatreo feno izao fotoana izao. Mangataka amin'ny fanainao masina izahay mba hirotsaka aty anatinay tsirairay avy, mba hahafahanay tena hifantoka, hahafahanay tena manao ny sara-fanomponay indray amin'ity maraina ity. Ary maro ihany koa tompo ireo namanay izay mikasany hamonjy izao fotoana izao. Ianao ny tompo no hanafaingana ny diany, hampatonga anazy ho tonga soa tsara ety amin'ny tempolinao masina, hiara-midera ny anaranao aminay. Ary ankinay am-pelatananao tompony toy an'ity fotoana ity mba ho voninahitry ny anaranao ihany. Izany vavaka izany dia akambanay amin'ny vavaka nampianarinao manao hoe Zanay o izay ny an-danitra, ho masinana ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any ny sitraponinao, ety an-tany tahaka ny an-danitra. Loanan'io izay anasaza ao anay, ary mamelany ny lokay, tahaka namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay ho amin'ny fakampanahy, ho manafahanay amin'ny ratsy, anao amin'ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Petraka ny Fiangonana.
Iaraka-mamaky ny teny soratra masina sika, izany dia hitantsika eo amin'ny Deutéronomie, Deutéronomie toko 17 andininy 17 ka hatramin'ny 12. Deutéronomie toko 17 andininy 17 ka hatramin'ny 12. Izany dia vakiako amin'ny anaran'ny Tompo. Raha mitaonanao mangingina rahalahinao, zanaky ny reninao, na ny zanakao lahy, na ny zanakao vavy, na ny vady andefimandrinao, na ny sakaizanao izay tony anao, ka manao hoe andeha isika nompo Andriamanitra-kafa, izay tsy fantatrao na ny razanao, dia Andriamanitra ny firenena izay manodidina anareo, na ny akaikinao, na ny lavitra anao, hatramin'ny faran'ny tany rehetra, dia aza manaiky azy na mihaino azy ianareo, ary aza mba hiatranomasinareo izy, da abidranao fo, da afenao. Fa vono faty izy, ny tananao no voalohany hamono azy, dia vonintana ny vahoaka rehetra, ary toa ny vato torao vato ho faty satria izy efa hitaonanao hiala amin'ny Jehovah Andriamanitra trao, izay nitondranao mivoaka amin'ny tany Egypte tamin'ny trada ary d'Israely rehetra nadray izany dia atahotra, ka tsy hanao ratsy toy izany intsony eo aminareo. Amen. Mbola ho tohizantsika mivaky teny araka izay hita amin'ny Korinthiana faharoa. Korinthiana faharoa toko 4 andiny 1 ka hatramin'ny 9. Korinthiana faharoa toko 4 andiny 1 ka hatramin'ny 9. Rehefa hita izany dia izao mankaza amin'ny anaran'i Jesosy. Ary amin'izany, satria manana izany fanompoana izany izahay, araka nahazonay famindrapo dia tsy ketraka, fa efa nolavinay zavatra takona mahamenatra, ka tsy mandeha amin'ny fiendrena na manatsatso ny tenin'Andriamanitra izahay, fa mifanehona ny marina no hideranay teny amin'ny fiaritreretana ny olona rehetra eo imasin'Andriamanitra. Fa raha miafina ny filazantsaranay, dia miafina amin'izay ho very izany, izay no hanjambain'Andriamanitra izao tontolo izao, dia ny sainy tsy mino mba tsy hiposahan'ny fahazavan'ny filazantsara ny voninahitry Kristy izay endrik'Andriamanitra, fa tsy ny tenanay nitorianay fa Kristy Jesosy Tompo, ary izahay dia mpanompon'ireo noho ny amin' Jesosy, fa Andriamanitra izay nandidy hoe aoka ny mazava ahazava ao amin'ny maizina no mampahazava ny fonay ho ao amin'ny fahazavan'ny fahalalan'ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny tavan'i Jesosy Kristy. Amen. Hofaranatsika ny famakiana ny teny arak'izay hita ao amin'ny Lioka toko 4:10 andiny 12 ka hatramin'ny 4:10. Lioka toko 4:10 andiny 12 ka hatramin'ny 4:10. Rehefa hitantsika izany dia hovakitsika eo am-pitsanganana. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Jesosy tamin'ny ilaina azy kosa, raha manasa olona amin'ny sakafo atoandro na sakafo hariva ianao, dia aza ny sakaizanao na ny rahalahinao na ny havanao na namanao manan-karena no asainao, fandrahoana asainao kosa ireo ka dia ho voavaliny ianao. Fa raha manao fanasana ianao dia asao ny malahelo, ny kilemena, ny mandringa, ny jamba dia ho sambatra ianao, satria tsy mba manan-kahavaly ireo fa ho voavaliny, fa ho valiany kosa ianao amin'ny fitsangana marina. Ray masino manamasinana fahamarinana, ny tenao fahamarinana. Amen.
mbola iaraka ivavakintsika. Andriamanitra araina eo mbola misaotra anao izay fa mbola fakana maki sy ny an'ny teninao, koa mangataka ny fanainao masina izay Jesosy, mba hirotsaka aty anatinay mba hahafahanay mandray tsara ny teninao, koa ny mpanomponao izay tory izany Jesosy mba ianao no hanindry ny lelany dia tsy laza araka ny sy ny sitraponao irery ihany. Misaotra raha eo, amen. Petraka ny Fiangonana. Ho ampitomonao aminareo hatrany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay andraisana hafatra ho antsika amin'ny tian'io ity dia araka izay voasoratra ao amin'ny Deutéronomie toko 7 hatramin'ny 12. Mibanjina mandrakariva isika ny lohahevitra manao hoe Havaozy ny Fanompoan'ny Fiangonana. Izao tenin'Andriamanitra izao dia tenin'Andriamanitra izay ahitantsika ny fanambaran'ny Mosesy ho an'ny zanak'Israely. Ary fantatsika tsara ny bokin'ny Deutéronomie fa ao no amerenany Mosesy ny teny, ny lalàna sy ireo fitsipika samihafa izay tokony iaina ny zanak'Israely, ary efa nambara tany amin'ny boky tao alohany izany, fa averina indray izany eo amin'ny bokin'ny Deutéronomie. Ary izany indrindra no mahatonga ny anarany ihany koa atao hoe famerenan'ny teny, satria averina ao avokoa ny teny izay efa hita tany aloha tany. Ny Deutéronomie toko 17 isika teo no andraisana hafatra ho antsika amin'ny tian'io ity. Ary eo amin'ny bokin'ny Deutéronomie io tokoa fa tsy maintsy mitoetra amin'ny finoana sy amin'ny fanomponan'Andriamanitra ny zanak'Israely no ny asa-panavotana izay efa nataony teo amin'ny fiainan'ireo zanak'Israely ireo. Ary izany indrindra no ampatsiahivon'i Mosesy ambarana eo fa io Jehovah Andriamanitra io ilay Andriamanitra izay efa namonjy azy, nanafaka azy teo ambany fangejan'ny Egyptianina. Io Jehovah Andriamanitra izay ivavahana io, ilay Andriamanitra izay tia azy mandrakariva na dia nivadibadika azy izy teo amin'ny fiainany manontolo teo. Ka izany indrindra no anamamisan'i Mosesy ao amin'ny Deutéronomie ao fa mila mitoetra amin'ny finoana sy ny fanomponan'Andriamanitra ny zanak'Israely. Noho izany asa-panavotana izay efa nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainana izany. Ary izany finoana sy izany fanomponan'Andriamanitra izany dia aseho indrindra amin'ny fankatoavana an'Andriamanitra.
Zany hoe tsy mahazo manompo andriamanikafa ny zanak'Israely, tsy mahazo mivavaka amin'andriamanikafa ny zanak'Israely, fa ambara mazava tsara fa io Jehovahandriamanitra izay ivavahany io ihany io no Andriamanitra tena izy. Ka ny fitoerana amin'ny finoana, zany hoe ny tsy fitoerana amin'ny finoana zany na ny fiviliana hanompo andriamanikafa dia mitera-doza ho an'ny firenena ho an'ireo zanak'Israely ireo. Dia milaza izany indrindra ty toko 7:12 amin'ny Deutéronomie ity, ary ty toko 7:12 ity dia iray ao anatin'ilay manambara ny lalàna ara-pivavahana izay tokony ho arahany zanak'Israely. Lalàna ara-pivavahana dia hita ao amin'ny Deutéronomie toko 2:12 hatramin'ny 5:12. Zany hoe tena tafiditra tsara ao anatiny ao io 7:12 io. Ka ao indrindra no amerimberena ny Mosesy sy anamafisany. Fa raha mijery isika ny soramandry eo dia hoe ny fampijaliana hanjoany izay mivily hanompo andriamanikafa sy izay olona mitaona ny sasany aninona hanompo sampy. Anisany anankiray amin'ny lalàna ny amin'ny fivavahany io zany. Ka inona ary no afatra izay tian'Andriamanitra ho raisitsika ao anatin'io raha mandinika isika ny lohahevitra manao hoe Havaozy ny Fanompoan'ny Fiangonana. Raha mandinika izany lohahevitra izany isika dia azontsika metrahana lohahevitra izao tenin'Andriamanitra izao hoe tazony mafy ny finoana izay efa anananao. Tazony mafy ny finoana izay efa anananao. Ka raha mitazona ny finoana izany isika, voalohany indrindra ho resahantsika ao anatin'izany dia izao: aoka ho mafy ny fitiavanao an'Andriamanitra, na hoe amafiso ny fitiavanao an'Andriamanitra. Tazony mafy ny finoana efa anananao ka amafiso ny fitiavanao an'Andriamanitra. Andeha rahantsika mamaky ny 7 hatramin'ny 7 amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: raha mitaona anao mangingina ny rahalahinao, zanaky ny reninao, na ny zanakao lahy, na ny zanakao vavy, na ny vady andefimandrinao, na ny sakaizanao izay toy ny hainao, ka manao hoe andeha isika hanompo andriamanikafa izay tsy fantatrao na ny razanao, dia ny Andriamanitra izay manodidina anareo, na ny akaikinao, na ny lavitranao, hatramin'ny faran'ny tany rehetra, dia aza manaiky azy na miaino azy ianao, ary aza mba hiantrano masonao izy na amindranao fo na feninao. Eto amin'ity 7 hatramin'ny 7 ity dia ahitantsika fa misy sokajin'olona izay mitaona ny olona izay mino an'Andriamanitra, mitaona antsika, mitaona an'ireo zanak'Israely ireo hiala amin'Andriamanitra. Zany hoe mitaona azy ireo hanompo sampy, hanompo andriamanikafa, hanompo ny Andriamanitra ny firenena manodidina azy. Zany hoe misy olona zany eo manozongozona ny finoana, misy olona eo zany manozongozona ilay fitiavana an'Andriamanitra, ary ambarany eo fa ireo olona ireo voalaza izay mitaona ireo dia olona tsy lavitra akory, fa olona eo akaiky eo ihany. Misy mitaona zany, mety misy hitaona zany ireo zanak'Israely ireo hiala amin'ny fitiavana an'Andriamanitra, kanefa io Andriamanitra izay nivavahany io, ilay Andriamanitra efa nanavitra azy. Araka ny ambaran'i Mosesy hoe mila misaotra, mila manompo an'io Andriamanitra io zanak'Israely satria io no naninona efa nanavitra azy, efa namonjy azy. Kanefa dia ambara eto fa isy olona hitaona. Voalaza mazava tsara eto hoe mitaona anao mangingina, dia voalaza koa hoe aza manaiky, aza miaino. Ny hoe mitaona mangingina dia ilay olona izay miditra ao an-tranonao ao, mandresy lahatra anao ao izy, dia mandangolango anao ao izy, mambabo anao izy, mitaona anao, mitarika anao amin'ny finoana tsy izy, mitarika ho amin'ny fanompon'Andriamanikafa. Zay zany ilay tian'ny Mosesy ambara eto, dia hanompo zavatra hafa fa tsy hanompo an'Andriamanitra. Kanefa dia mazava tsara mitoromarika eto hoe ahoana ho izy, eno izy sa ahoana ho izy, aza miaino izany ianao, aza manokana fotoana akory ho an'izany olona izany ianao. Araka ny ambaran'ny Mosesy eto ihany dia tena mazava tsara hoe aza manokana fotoana ho amin'izany ianao, aza miaino an'izany ianao, aza omena fotoana akory izy hifampiresanao aminy, aza mety hanaraka azy amin'izay lalan-diso izay izorany ianao. Fa ny hanompo Andriamanitra ny firenena dia midika hoe handa an'ilay Andriamanitra mpamonjy izay efa nanavitra azy ireo.
ny hoe hanompo andriamanikafa dia hoe hanary ilay andriamanitra izay efa namonjy azy ireo, fa ity sy hanompo an'io andriamanitra izay tsy fantatra io akory. Ary ambarany mazava tsara eo fa hoe andriamanitra izay tsy fantatra ao akory, andriamanitra vaovao be eo amin'ny fiainanao, tsy fantatra ao akory. Izany no entiny hitaomany ianao, tsy fantatra ao akory hoe manao ahoana. Fa ny zava-misy tokoa nefa dia izao, rehefa mijery isika ny tantara dia mahay manao zavatra ireo andriamanikafa ireo, mahavita fahagagana koa izy. Jereva ange tamin'ny rehefa nirahana i Mosesy hanafaka ny zanak'Israely tany amin'ny Farao, dia nomen'Andriamanitra famantarana maro izy. Dia inona ilay famantarana anankiray izay tena fantatra reo izy? Nataon'inona ny tehany Mosesy? Natsipony ny tehany dia niova biby lava be. Dia ahoana koa izy ilay mpimasy izay mpanompony Andriamanitra sampy tao amin'ny Farao? Natsipony koa ny tehany dia lasa mena rano, lasa biby. Fa zao nefa tao anatin'io, hitantaratra ao anatin'io fa voafetra ny herin'ilay Andriamanitra sy ny Andriamanitra sampy izay notompony ireo firenena hafa ireo, satria natelin'ilay mena rana, ilay biby, ilay tehany Mosesy iny ireo rehetra ireo. Ka ao anatin'izany fantatry Mosesy tsara ireo zanak'Israely ireo, ka izany no mahatonga azy manamafy tsara hoe tandremo fa hisy olona hitona anareo hanompo andriamanikafa, kanefa ao anatin'izany aza manaiky ianareo. Fa fantatry Mosesy tsara ireo isika teo, satria rehefa mijery ny tantara ihany isika, rehefa nandeha namakivaky ny tany noentin'ny Mosesy ireo zanak'Israely ireo, nisy fotoana Mosesy lasa nisitaka kely nakany tendrombohitra andeha hiresaka amin'Andriamanitra, fotoana kely tsisy inona akory. Inona nataony zanak'Israely? Nangoniny avokoa ny volamena rehetra, ny vehivavy rehetra, nanamboarany andriamanikafa. Izany hoe mora mivily ireo, mora miala amin'Andriamanitra ireo. Ka izany indrindra nahatonga Mosesy ny tena mafy tsara mihitsy hoe tandremo, raha misy olona mitaona anareo ho amin'ny sampy, ho amin'Andriamanitra hafa ankoatran'ilay Andriamanitra izay efa nanompo anareo, dia aza manaiky izany, aza manaiky. Ry havana malara rehetra ao amin'ny tompo, inona no azontsika tsoahana ao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany? Toa tantara miverina ihany izany, fa ny fiainantsika ankehitriny ao anatin'ny maha-kristianina antsika, izay efa nafahan'Andriamanitra, izay efa nanolorany an'i Jesosy Kristy mba hamonjy antsika, olona voavonjy isika, fa eo amin'ny fiainantsika eo maro be ny zavatra mitaona antsika hiala amin'Andriamanitra, hiala amin'izany fanompona an'Andriamanitra izany. Mazava ny toromarika izay omeny ten'Andriamanitra antsika eto hoe aza manaiky an'izany ianao, mijoroy ianao amin'ny maha-kristianina anao. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe tany mafy izay anananao, mba haninona? Mba tsisy haka ny satroboninahitra ao. Ka ao anatin'izany indrindra dia miatefa amintsika ny tenin'Andriamanitra hoe aza manaiky ho taomina hiala fa amafiso ny fitiavanao an'Andriamanitra, amafiso ny fitiavanao an'Andriamanitra. Eto amin'ny fiainantsika sy ny fiarahamonina izay misy antsika dia maro be ny zavatra izay mitaona antsika hiala amin'Andriamanitra. Ao ny milaza hoe misy zany pahita zany mijery tanana dia hitany no avinao ao zany prêtre mahita no avinao manome vato mitondra vitanao anao raha misy andreny havana mitaona anao hiala amin'Andriamanitra, aza manaiky. Fa ny Andriamanitra izay vavahantsika dia Andriamanitra mahavita azy, Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra, Andriamanitra efa niteny antsika hoe zanako ianao, asa an-tanako ianao, dia inonako ianao zany? Adidiko ianao, ka aza mitady hafa. Fa mihoatra lavitra n'izany ny havana dia fahaverezany fanahintsika no vokatra izany fialantsika amin'Andriamanitra sy fanompoantsika Andriamanitra hafa izany. Ry havana malarehetra amin'ny tompo, mba hahafahantsika miavao amin'ny fanompona ao amin'ny fiangonana, dia mila isika manana finoana, mila isika tena mino fa tia antsika io Andriamanitra izay vavahantsika io,
tia antsika io Andriamanitra izay vavahantsika io. Miay sy mikarakara ny fiainantsika io Andriamanitra izay vavahantsika io. Io Andriamanitra io no efa nanome an Jesosy Kristy ilay zanany lahatokana ho famonjena antsika, ka noho izany aza merikerika foana mitady andriamanikafa fa io ny antsika, io ny tena izy, io lay efa nanolotra famonjena ho antsika. Jesosy Kristy ilay tonga hanafaka antsika amin'ny fahotantsika, ka na inona zavatra mety hitarika antsika hiala amin'Andriamanitra dia aza manaiky, fa ny Andriamanitsika dia Andriamanitra tena tia antsika, ka andeha ho amafisitsika ny fitiavantsika azy. Fa rehefa tia an'Andriamanitra izay mpanavitra antsika isika dia hiavao hatrany ny fanompoantsika azy ao anatin'ny fiangonana. Fa ny olona tsy tena tia an'Andriamanitra fa variana amin'ny fanompoana zavatra hafa no tsy mandroso amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Koa isika ry havana manomboka izao, Havaozy ny fanompoantsika ao anatin'ny fiangonana ao, andeha ho amafisina ny fitiavantsika an'Andriamanitra. Fa rehefa tiantsika io Andriamanitra io dia mandroso isika, miavao isika amin'ny asa fanompoana ato anivon'izao fiangonana izao. Fa faharoa ry havana dia izao, raisitsika amin'izao ten'Andriamanitra izao dia izao: tazono mafy ny finoana izay efa hanananao, ka ilaozy ny fitaomany ratsy. Tazono mafy ny finoana izay efa hanananao, ka ilaozy ny fitaomany ratsy. Andeha raha antsika mamaky indray ny 9 hatramin'ny 12. Fakina amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: dia aza manaiky azy na miaino azy ianao, ary aza mba hiamasonao izy, na amindranao fo na afeninao. Eto amin'ny 17 hatramin'ny 12 ity indray dia aseho miariary fa ireo sokajin'olona izay mitarika antsika, hitarika andreo zanak'Israely ireo, mitaona azy ho amin'ny fandavana an'Andriamanitra, mitaona azy ho amin'ny fanompoana andriamanikafa, dia tsy olona lavitra akory fa olona akaiky ihany, tena akaiky. Ahoana ny anambarany azy? Rahalahy, mpiray tam-po, zanaka, vady, olona akaiky ao anatin'ny fiarahamonina ihany. Ary nefa ny manoloana an'izany dia mafy ny toromarika izay omena eto hoe: aza mba hiantrano masonao, na amindranao fo na afeninao, vonoy faty izy. Hitantsika taratra ao anatin'io tenin'Andriamanitra io fa tena zava-doza miteraka ho amin'ny fahafatesana mihitsy ka ity fitaomana olona hiala amin'Andriamanitra ity. Izany hoe tsy azo hivalozana fa mahatonga ho hatramin'ny fahafatesana mihitsy. Hitantsika taratra ao anatin'izany. Dia hoy isika hoe ahoana izany? Hamono olona izany? Ny olona izay miroso amin'ny fanompo-tsampy mantsy, ny olona izay miroso amin'ny fanompoana andriamanikafa dia miaina ao anatin'ny tsy fahamasinana sy ny tsy fahamarinana izy. Olona maloto ara-moraly, raha teo amin'ny zanak'Israely ny resahana, olona tsy masina, olona tsy marina, maloto ara-moraly, tsy madio. Zany no entina ilazana azy teo amin'ny zanak'Israely. Tsy madio ara-pivavahana, manadino ny asa-panavotana izay efa nataon'Andriamanitra. Hitantsika amin'ny 12 eo. Dia eo amin'izay zany no mahatonga ny tenin'Andriamanitra io hoe vonoy ihany izy, aza amindrana fo izy. Satria teo amin'ny zanak'Israely dia tsy azo atao mihitsy ny mangina fotsiny na manafina faharatsiana, indrindra eo amin'ny ara-pivavahana izany. Ny fiviliana tamin'ny finoana, ny fandavana an'Andriamanitra izay mpanavitra teo amin'ny zanak'Israely dia tena zavatra ratsy, tena zavatra tsy azo ekena mihitsy. Teo amin'ny jiosy ny olona maloto dia inona nanjo azy? Tsy tokony hifanerasera amin'ny fiarahamonina. Esorina teo amin'ny fiarahamonina izy dia alefa ny ivelan'ny tanàna any. Raha ohatra ary izy mandalo dia mitondra lakilosy dia miteny hoe maloto e,
dia miala daholo ny olona rehetra. Ka tahaka izany eto ilay mahatonga ny ten'Andriamanitra milaza hoe aza miray petsapetsa amin'izany mihitsy, fa maloto izany, olona tsy mino an'Andriamanitra izany, olona efa nandaha an'Andriamanitra izany. Ka izany mahatonga an'ilay teny tena mafy be eto hoe vonoa izy, esoro teo aminao izy, satria teo amin'ny jiosy izany hoe tsy mankatoa an'Andriamanitra izany dia heverina olona maloto ara-moraly, ara-pivavahana sy ara-pivavahana. Ka tsy azo atao ny mifanera sera aminy satria mitarika ny olona io koa izy hiala amin'Andriamanitra. Izany hoe tapahana mihitsy ny fifandraisana amin'ilay sokajin'olona izay mitaona antsika hiala amin'ny fahamarinana, ilay mitaona antsika ho amin'ny lalan-dratsy, ilay mampiala amin'ny finoana marina dia ny finoana ny Jehovahandriamanitra ilay efa namonjy, ilay efa nanavitra. Izay ny tena ambara ao anatin'io. Tapao mihitsy ny fifandraisana, vonoa eo amin'ny fiainanao mihitsy, esoro teo amin'ny fiainanao mihitsy raha misy olona mitaona anao hiala amin'Andriamanitra. Izay ny tena ambara ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, teo amin'ny jiosy tokoa dia tena mafy ny lalàna araka ity hitantsika ity. Hiara-ny famaizana izay mivadika amin'Andriamanitra na mitaona olona hiala amin'Andriamanitra. Tena hiara-ny sazy mafy izay milona ao anatin'ny fanaovan-dratsy. Fa isika kosa ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo dia fifaliana ny amin'ny efa nahatongavan'i Jesosy Kristy Tompo hamonjy antsika. Fifaliana ho antsika ny ahafantarantsika fa Jesosy Kristy Tompo efa tonga miantso ny olona hiala amin'ny faharatsiana rehetra, miantso ny olona hiala ao anatin'ny fahalovana rehetra. Ary izany mahatonga ny Paoly apôstôly nanoratra ho an'ny fiangonana tao Korinto. Andeha jerentsika ny Korintiana 2:4, ny 7 hatramin'ny sy ny 4 izay efa novakina teo. Andeha rahantsika mamaky. Izany indrindra nahatonga ny Paoly apôstôly nanambara an'io, nanoratra an'io. Korintiana 2:4, ny 7 sy ny 4, vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe noho izany antsony Jesosy Kristy ilay efa tonga ny antsony olona rehetra hiala amin'ny faharatsiana izany dia manambary Paoly eo manamafy ny antso mba hahatonga ny olona tsy toetra ho amin'ny aizina fa hiditra ho amin'ny fahazavana. Kanefa ry havana dia manana safidy ny olona, anaraka amin'ny mazava ho amin'ny fiainana ve sa anaraka ny aizina ho amin'ny fahaverezana, dia mipetraka tokoa ny safidy. Kanefa dia mitarika antsika mandrakariva ny tenin'Andriamanitra hoe misafidiana ny fiainana mba ho velona ianao. Fa safidy io, anjaran'ny mpino kristianina izay tena mino ny asa-panavotana izay nataon'i Jesosy Kristy no miala manda ny fiombonana amin'izay mety ho endriky ny fahamaizinana rehetra. Eo amin'ny fiainantsika tokoa mantsy dia misy izany ry havana. Eo amin'ny fiainantsika eo dia misy olona mitaona antsika. Ary dia manamaivamaivana izy indraindray hoe kolotsaina io fomba malagasy io kanefa rehefa zoina dia mikoroso makany amin'ny fanompo-tsampy, mikoriana makany amin'ny fankahalana an'Andriamanitra. Ka ao anatin'izany indrindra ry havana no mila mandinika tsara isika fa Jesosy Kristy izy irery ihany no tompontsika. Izy no efa nanavitra antsika. Ny asa-pamonjena izay efa nataon'i Jesosy Kristy irery ihany no any hamonjena antsika rehetra. Feno ry havana dia izao. Havaozy ny Fanompoan'ny Fiangonana. Afaka miavao tokoa isika rehefa mandahy ny tontolo ny faharatsiana. Afaka mandroso ho amin'ny fanompoana isika rehefa tsy miray loha amin'ny mpanao ratsy. Afaka mandroso amin'ny asa fanompoana isika rehefa tsy manaraka ny lalam-paharatsiana izoran'ny mpanao ratsy. Afaka mandroso ho amin'ny fanompoana isika rehefa miorina tsara ny finoantsika ka tia an'Andriamanitra isika, ary miorina tsara ny finoantsika ka miala ny fitaoman-dratsy isika. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho aminareo hatrany ny fiadanana. Amen.
Ivavaka isika. Andriamanitra tompo sy mpahary anay eo, misaotra anao izay noho ny soa rehetra nomenao anay, dia izay fantatray sy izay tsy tsaroanay velively, nefa ivelomanay isan'andro. Tamin'ny voalohany teninao no naharianao ny tany sy ny lanitra, mpahary hatramin'ny voalohany teninao. Ko ankehitriny Andriamanitra eo, maniraka anay ianao hitoetra amin'ny asa fanompona, na inona no miseho, tsy maintsy mankatony baikonao izahay. Tsy maintsy mino anao izahay, ary tsy maintsy manamafy ny fifandraisana eo aminao izahay. Raha miala amin'izany izahay, loza no miandry anay. Iranako izahay, hiala amin'ny faharatsiana, hiala amin'ny ratsy rehetra, ka tsy hitaona ireo namanay ny amin'izany faharatsiana izany. Andriamanitra, tsy nahatanteraka izany sitraponao izany izahay. Efa nanota taminao izahay. Anao kosa ny famindram-po sy ny famelan-keloka efa niodina taminao izahay, ka tsy mihaino ny feonao izahay Tompo. Tsy mihaino ny feonao izahay, mba andehanana araka ny lalanao, eno ny fivavakay mpanomponao sy ny fofonanay, ampahirato ny masonay, ampahirato ny tavanao Andriamanitra, ary atongolano ny sofinao ka miano anay, tsy amin'ny fahamarinana no anloranay ny tenanay, anloranay ny fonay, fa amin'ny ahalehibe indrindra fonao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ravana malaritra amin'ny tompony Andriamanitra izay vavahantsika dia mamindra fosy mamela heloka isan'andro isan'andro. Andeha hitsangana isika handray ny teny famelan-keloka omeny ho antsika. Hoy ny Tompo, avia ry fandahatra isika, na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanareo, dia ho fotsiko tahaka ny oram-panala. Na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza, dia ho tahaka ny volon'ondro fotsy. Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky somary n'Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Noho izany fitiavan'Andriamanitra izany, dia ambara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, fa voavela sy voafafa avokoa ny helokareo rehetra noho ny anaran'ny Masina, ko mifalia miderany Tompo. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah heloka, ary tsy misy fitaka ny fanainy. Amen.
ivavaka isika. Raisy tompony fisaorana sy ny fankalazana ary ny voninahitra tolotra ianao, fa tena vokatra ny fonay noho ny fitahina ho anay izany. Fa indreto izay Andriamanitro, mangataka aminao ny amin'ny mpanomponao izay nahatsaro anao, izay nomena fahasoavana, da io izy, arovy izy, ary ianao no hitantana ny androm-piainany rehetra, mba aiza nisaotra anao lalandafa. Mangataka aminao koa izahay, mba hiasany ny fanaonao masina, isam-batan'olona. Ho tsapanay fa tanao zava-baovao aminay ianao, ka azo hery sy tombo finoana ary azoto hiasanao izahay. Koa tario izahay tsirairay avy, ny amin'ny zavatra rehetra ataonay, ho fanomezanay voninahitra ny anaranao masina, ray zanaka ary fanahy masina. Amen. Rehefa namalala andeha hanambarany finoantsika isika eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanekam-pinoana laharana faharoa, izay manao hoe isika mino an'Andriamanitra raitsy to, mpanao lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra tena tsy hita, ary tsy tompo izy iray, zanany lahy tokony n'Andriamanitra, ny mazava Andriamanitra tokoa fa n'Andriamanitra, naterika fa tsy natao, ny ray amin'ny zavatra rehetra, izo na ary ny zao tontolo zao, noho ny amintsika olombelo, sady ho famonjenantsika, dia nidina avy tany an-danitra izy, ary nataony fanahy masina nofo avy tamin'ny mariveritsiny, dia tonga olona izy, nombona tamin'ny azo fitsalinana, fanavotana atsika, tamin'ny nandepandetepolata izy, Sangana tamata amin'ny andro fahatelo araka izay voasoratsy izy. Miakatra ho anaty izy. Ary mipetraka an-tanakavanana ratsy. Avy amin'ny findray azy manatitra tsara mavela sy mafy. Ary mandrakizay fanjaka. Isika mino fanahy masina, tombo sady mpanome aina, izay avy amin'ny ray sy zanaka, ka hitsoana sy ankalazana miaraka amin'ny ray sy zanaka. Izy dia tena Fanompoam-pivavahana. Isika mino fiangonana iray, masina, miorina amin'ny fanambarany apôstôly, ary mihevana sy zao. Isika manaiky batisa iray amin'ny famelan-kely, sady manatena ny fiangonana, ary miaina mandrakizay. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Misaotra an'Andriamanitra isika ry havana fa amin'ity anio ity no anokafana ny taom-pitezana eo amin'ny sampana sekoly Alahady. Ka iroso amin'izany isika ko dia angatahana mpitiavana izay tarika ao anatin'ny fanatanterahana izany. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amin'ny kafaliana tokoa no hiara-banantsika mpiara-mivavaka, mpianakavy finoana tonga amin'izao fiaraha-mivavaka izao. Araka ny teny teo nokatra ny taom-pitazana 2024 3 sy 20 ny sampana sekoly Alahady, anatin'izany ny rantsanatan-ketsa anio 7 Oktobra 2024 sy 20. Izao dia antsoina hiakatra ety anoloana ireo mpikambana rehetra ao amin'ny baraon'ny sekoly Alahady, dia rehefa tonga ety izy dia ho atolotra mba ho fantatritsika iza avy ny iza sy iza ary inona no andraikiny. Ao anatin'izany birao zany
antsony ihany koa ny mpampianatra hira amin'ny tanketsa, ny mpitendry ary ny mpikirakira feo amin'ny sampana sekoly Alahady. Ankoatran'ny fitondranam-bavaka ny birao moa rehefa hoe sendra misy ny olana na etaeta tsitsika na tsara anazy dia tsara fantatsika ihany hoe iza le birao mba ahafahantsika miserasera. Madame Uli eto akaiketo no tompona andraikitry ny fampianarana amin'ny sampana sekoly Alahady. Dia ny tompona andraikitra ara-panahy dia Madame Pascaline, ny sekretera dia Nina, ny serasera dia Mino, sekretera ny vola Faniry, ny mpitantam-bola tompo-toerana Monsieur Lala, dia ny mpitantam-bola mpanampy Monsieur Njara, ny mpiandraikitra ny fitaovana sady solotena voalohany amin'ny spia dia Madame Monique. Mpanolotsaina voalohany fivandraisana amin'ny tanketsa Madame Antanirina. Mpanolotsaina faharoa dia Madame Vola. Solotenan'ny spia sy sekoly Alahady fohy be dia Madame Saondra. Ny solotena faharoany amin'ny spia dia Madame Valérie. Mpanamarim-bola Monsieur Nirina, ary mpanamarim-bola faharoa dia Madame Nour. Ireo no mpiambina amin'ny biraon'ny sekoly Alahady ary manavao amin'ny fanoloran-teny ny asa fanompoana satria mbola eo daholo izy rehetra. Ankehitriny dia atolotsika hoe satria ny tanketsa dia ny rantsan'ny tanketsa dia ao anatin'ny sampana sekoly Alahady. Dia ny mpampianatra hira amin'ny rantsan'ny tanketsa dia Monsieur Liva, ny mpitendry Monsieur Yasina, mpikirakira feo Monsieur Ery, ary ny mpampianatra hira mpanampy dia Madame Vola. Ireo zany mandrafitra ny biraon'ny sekoly Alahady. Ankehitriny dia ho antsoina isa tsokaja ny mpampianatra sekoly Alahady. Manavao amin'ny fanoloran-teny ihany koa izy ireo amin'ny asa fanompoana. Ny akanonjaza dia misy an'ny ramatoa sy andramatoa isany Nina, Boto Nirina, Landy, Stéphanie, Mantrala ary Mioratina. Ireo zany ao anatin'ny sokajy akanonjaza. Dia efa miomana indray zany ny ao amin'ny sokajy zaza misy an'ny Noroaja, Henriette, Miora 2, Valérie, Rina, Eugénie, Rebecca, Pascaline ary Faratina. Misy moa ny tsy salama dia tsy hitatsika eto satria ny alatsiny zareo noho n'izay tsy fahasalaman'izay. Eo amin'ny sokajy ankizy dia misy an'ny Njara, Madame Oly, Madame Monique, Madame Mino, Madame Malala, Madame Anta, Madame Bernache, Madame Taina ary Madame Boudsoa. Izay no anatin'ny sokajy ankizy. Ao amin'ny sokajy tanora dia misy an'ireto mpampianatra reto: Tamby, Andriamatoa sy Ramatoa zany tsy dia angitsy satria lasa lava be ny atsika. Tamby, Fanilo, Colombe, Voangy, misy voangy anankiroa zany, misy voangy 1 dia voangy 2.
Zina, Antanirina ary Elena. Zay ny sokajy tanora, zao dia ny sokajy zatovo. Ny sokajy zatovo dia misy any Faniry, Noro, Miora 1, Vola ary Sabinina. Ireo zany sokajy zatovo. Ary farany dia ny sokajy lehibe. Satria ny sekoly lahy dia tsy ny ankizy ihany fa misy ihany koa ny lehibe. Dia misy any Diadema, Geneviève, Lasena Manjakandrina, Ianta ary Philomène. Ireo zany ny mpikambana amin'ny birao ny sekoly lady sy ny mpampianatra sekoly lady izay manavao ny fanoloran-tena sy manavao ny asa fanompoana ihany koa. Raha misy fitaraina na fanatsarana tsitsika atao dia ireo no atonitsika na fanatsarana ihany koa. Satria ny fitazana ny zanantsika dia sika menakavy ihany dia fonina ndray izay fanasosikevitra avy amintsika ny mpampianatra sekoly lady sy ny birao. Ankehitriny dia angatana ny iray aman-dreny mpitandrina mba hitondra mibavaka izao tao-pitazana zao sy ireto olona manavao ny fanoloran-tenany ireto. Zao ny tenin'Andriamanitra izay omeny tompo anareo izay nanolo-tena ho amin'ny asa fanompoana indray. Amin'ny anaran'ny tompo manao hoe raha misy olona manompo dia aoka izy hanao izany araka ny hery izay omen'Andriamanitra azy mba hankalazana an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fa azy ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay. Amen. Dia mahereza miorena tsara za miova mahefaby mandrakariva amin'ny asan'ny tompo izay efa nomeno anareo. Ivavaka isika. Andriamanitra misaotra anao izay ny amin'ny reto mpanomponao izay nantsonao indray hanatanteraka ny fampianarana ny sekoly Alahady. Andriamanitra ianao ilay efa niantso sy nifidy azy ireo hanome hery azy mba azony mijoro vavolombelonao amin'izany asa fanompoana nomenao azy ireo izany. Dia omeo hery hatrany izy ireo Andriamanitra mba azony manana fahazotoana amin'ny fanatanterahana ny asanao. Tenao Andriamanitra no hanamarina azy ireo, anao Andriamanitra no hanamasina azy ihany koa mba tonga azy ho mpanompo mahatoky eo anatrehanao amin'izany asa efa nantsonao azy izany. Mitondra-bavaka aminao izay tompo ho an'ity tao-pitezana izay iainanay indray amin'ity ho avy ity. Ianao Jesosy Kristy tomponay ane no ombanay ao anatin'izany rehetra izany. Ianao fanay masina hitarika anay tsirairay avy mba azonay manao ny sitraponao ka ho voninahitry ny anaranao Andriamanitra ny asa rehetra ho atao, ny fampianarana ireo ankizy, ny fampianarana ny teninao dia tena mba ho tafalatsaka ho ampon'ny ankizy tsirairay avy ny fampianarana ny teninao. Ary ianao hanome hery ny mpampianatra ireo birao isan-tsokajiny, hanome hery ny mpianatra ihany koa ny ray aman-dreny amin'ny fitezana sy ny fandefasana ireo zanan'ireo ho amin'izao fianarana sekoly Alahady izao. Dia misaotra indrindra tompo fa ianao ny mombanay ary mbola ombanay ihany koa amin'ny ho avy rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Noho izany ary dia ambara amin'ny anaran'i Jesosy tompo fa misokatra zany ny tao-pitezana ho an'ny sampana sekoly Alahady ny amin'ity taona ity indray sy ny ho avy rehetra eto amin'ny fiangonana izay misy atsika. Satria moa zany efa natolotra antsika reto ny birao dia reto ihany koa ny mpampianatra. Dia aza misalasala isika manatona ny reto avantsika reto amin'ny fifanakalozana amin'ny fanatsarana ny fitaizana satria no avy amin'ny fiangonana dia ny sekoly Alahady miainga amin'ireo zanantsika ireno ampiroborobo ny finoana enton'ivon'ny fiangonantsika. Dia aza mihafahafa, aza misalasala mihitsy manolotra sosikevitra na manohana ihany koa ny birao sy ny mpampianatra sekoly Alahady. Fantatsika tsara hoe amin'ny tapabolan'androany dia misy ny
fizarana sahatra ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny rindrakira eto dia efa manantena be dia be ny fanohanantsika mpianakavy amin'ny finoana amin'izany fotoana zany ny sampana sekoly Alahady. Ankehitriny dia angatahana ny rehetrarehetra mba handray ny toerany. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. dia mbola ho ampitombony aminareo rehetra ny ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Toy izao indray ny vaovao iray izao maraina izao avy ampitandrina sy ny biraon'ny fiangonana. Isaorana ny Tompo fa totoza soamantsara ny fanaterana fanampiana izay nitanterahan'ny biraon'ny fiangonana omaly tany amin'ireo toby fitesana zazakambotony tafika sy ny zandary. Izany dia teny amin'ny pagoda sy ny tany arivon'ny mamo. Ny tompon'andraikitra rehetra tamin'ireo Oktobra ireo dia nampitondra ny fisaorana ho andray aman-dren'ny mpitandrina ny biraon'ny fiangonana ary ho antsika fiangonana iray manontolo. Ny fifanan'ny dekona sy loholona izay iraisan'ny chapelle militaire rehetra dia ho tanterahana ny sabotsy 20 Oktobra ho avy izao any Manjakandriana. Anio aorian'ny Fanompoam-pivavahana no farafisoratana anarana mahakasika izany. Ny fiangana eto am-piangonana ho an'ireo mandeha fiara imbonana dia amin'ny 9 ora maraina. Ny fanomboan'ny fiofanana kosa ho an'ny rehetra ny Manjakandriana dia amin'ny 9 ora maraina. Azadino ny baiboly sy firana ary koa ny fitaovam-panoratana. Ny akanjo anaovantsika amin'io dia jean ny ambany ary ny ambony dia akanjo maivana na t-shirt. Mitondra ihany koa satroka. Ny Alahady 13 Oktobra 2024 no anatanterahana ny Fanompoam-pivavahana ho fankalazana ny ivon-jobily ny 15 taona ny SPIA 19. Atao izany eny amin'ny Coliseum Atsonjombe ary anasanantsika fiangonana iray manontolo izay afaka sy te hanatrika izany. Amin'io andro io ny akanjo anaovana dia ambony fotsy ary matroka ambany. Akoatra ireo izay efa manana ny t-shirt ny SPIA 19. Raha misy lina amin'izay t-shirt izay dia manantona ny Madame Malala. Ny vidiny dia 12,000 ariary. Vaovao avy amin'ny fikambanana sy sampana. Fikambanana katekômena ho tanterahana amin'ny Alahady 19 Oktobra heriny anio ny fivirim-be anapahan'ny fikambanana katekômena ny 3T 13 sy 20. Ny fotoana dia manomboka amin'ny 7 ora sasany maraina. Ko antsoina isika mpikambana rehetra anatrika izany ary amin'io andro ihany koa no anavaozana ny lisitry ny mpikambana manantena ny fahatongavantsika rehetra. Avy amin'ny sampana tanora kristianina. Misaotra ny Tompo fa vita soamantsara ny toriteny akira no tanterahana teny amin'ny aumônerie protestante universitaire ny Alahady 2 Oktobra lasa teo. Asaina ny mpikambana rehetra koa ho avy hiara-ndinika ny 3T 13 ny Alahady 19 Oktobra ho avy izao amin'ny 3 ora sasany tolakandro eto am-piangonana. Avy amin'ny sampana VFL manomboka ny fianaran-kira concert Noël ho an'ny sampana VFL. Ko antsoina ihany koa izay lina ka tena tevina ny sampana mba ho tonga ny alakamisy amin'ny 4 ora sasany sy ny sabotsy amin'ny 3 ora ariva. Avy amin'ny sampana sekoly Alahady miverina ny ratsanatan-ketsany io ariva amin'ny 2 ora sasany. Efa manomboka ny fampianarana sekoly Alahady ary miditra amin'ny 7 ora maraina izany. Ny sampana sekoly Alahady ihany koa dia mbola manentana antsika mpianakavy ny finoana andray anjara amin'ny valopy mahakasika ny rindran-kiran'ny ratsanatan-ketsa atao eto amin'ny fiangonana amin'ny Alahady 13 Oktobra ho avy izao. Manomboka ny Alahady 16 Oktobra ho avy izao ihany koa ny fampianarana amin'ny fety krismasy ho an'ny sampana sekoly Alahady. Manomboka izany amin'ny 2 ora ariva. Avy amin'ny sampana mpanazava stily.
ho tanterahana ny alahady 9 oktobra 2024 avy izao manomboka amin'ny 3 ora tolakandro ny fivoriam-ben'ny sampana mpanazava stily eto amin'ny chapelle fivondronana 105 asaina amin'izany ny komity mpivondronana ndray aman-dren'ny beazina ny mpiandraikitra ny fikambanan'ny mpanazava stily tranainy ary ny sakaiza sy ireo beazina 15 taona no miakatra toy izao ny lahadinika amin'izany zeritodika momba ny taom-panabeazana 2 fandaniana 3T 3 samihafa entanina isika rehetra anao zava-dehibe izany fivoriam-be izany ho fanatsarana ny fanabeazana ao anivon'ny sampaty ho voninahitr'Andriamanitra ireriany mijanona ny komity mpivondronana sy ny mpiandraikitra ary ny sakaiza aorian'ny Fanompoam-pivavahana rakim-pisaorana salamo 7:1 misaorana Jehovah ary fanahiko ary izay rehetra atao anatiko misaorana anarany masina amen rakim-pisaorana tononona ho an'ny fiangonana salamo 5:1 anefa mivadiko amin'ny Jehovah aho eny eo anatrehan'ny olon-drehetra misaotra an'Andriamanitra izahay no nanomezany anay fiara mangataka vavaka mba havita be amin'ny asan'ny tompo amin'izany rakim-pisaorana ho atolotra ho an'ny mpitandrina Rakotojafy Mikaela sy ny sampana sekoly Alahady rakim-pisaorana atolotra ho an'ny mpitandrina Rakotojafy Mikaela noho ny fahasoavana rehetra azo trano sy arena ny lova avy amin'ray fa ny vady endry kosa dia avy amin'ny Jehovah oabolana 7/2/4 rakim-pisaorana noho ny tsingeritaonan'ny mariazy rakim-pisaorana tononona ho an'ny mpitandrina Rakotojafy Mikaela sy ny fiangonana rakim-pisaorana ho an'ny safifa sy ny mpitandrina telo mirahalahy Korintianina 1:5 miorena tsara aza miova fisaorana ny zanany ny raitapo aminy ny fianakaviana manontolo dia maneho fisaorana araim-pitiavana feno anareo mpitandrina braon'ny fiangonana fikambanany dekonina soloa olona ny sampanasa rehetra ny havana ny tapaka namana izay tonga ny dododo nanotrina nankahery napitraka tamin'ny namoizana ny ravelaromanana Florine mamankambana Andriamanitra manakare-pahasoavana ny amaly fity anareo dia toy izay indray ry havana vaovao ray izao maraina izao ny voninahitra ho an'Andriamanitra ireriana dia mbola manonona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mpianakavy finoana ary miarabantsika tratry ny androany afatra kely no omenantsika nefa afatra mafonja hamangy atsika eto amin'ny chapelle militaire eto Ampaibe amin'ny herin'ny anio ny filohan'ny XVII ny pasteur Ami Andriamasoa Irako dia amin'ny kafaliana no ilazana amintsika mianakavy izay fiombonana miaraka amin'ny ray aman-dreny mpitandrina filohan'ny XVII izay amin'ny herin'ny anio ka dia samy miomana ny amin'izany ny atsika mianakavy rehefa hanadiovana marina moa fa madio hatrany ny fiangonantsika fa noho ny ray aman-dreny lehibe izay dia miomana tsara tsika mba tsy ho zavatra tsy mifanaraka amin'izay fa tongavany ray aman-dreny izay no tonga eto amintsika voninahitra lehibe ho atsika ny fahatongavany ray aman-dreny hamangy atsika ka dia manantena ny fandraisana andraikitra ny tsirairay n'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra fifaliana ho antsika ry havana no misaotra an'Andriamanitra fa tontosa tamin'ny omaly ny fanirahana an'ireo misionera izay anatanteraka ny azakazaka masina moa zany araka ny fandaran'ny fiangonana dia teto amintsika dia nisy enina miravavy tao anatin'izany dia mivavaka ho azy ireo isika ao anatin'izany ampatsahivina kely ny mpampianatra sekoly Alahady sy ny komity fa mijanona avokoa ianareo rehefa aorianan'ny Fanompoam-pivavahana anolorana ny 3T
Fifaliana ho antsika kory havana no misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fahavitan'ny fanamasinana ny fanambadiana reto zanantsika ireto. Andria malala miaro raha faranitsafidy alan'ny ama ampisainto. Tsy ao izy. Fifaliana ho antsika koa no mitondram-bavaka ireto zanantsika izay ho amasinina fanambadiana ireto. Raha sendralay Aintso Mihajatina sy Rakotomanga Sarindrany Aina. Dia mivavaka ho anareo ny fiangonana dia mirary soa tonga soa ny andro malaza. Misy ny zanantsika izay manolotra ny tenany ho amin'ny iombon-databatra amin'ny tompo ho amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo ny hira Fanampin'ny faharoa andininy voalohany no ataontsika dia hiakatra ety anoloana Andriamaharo Erisoa ny Koloina. Hira Fanampin'ny faharoa ny andininy voalohany. Ivavaka isika ravana. Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masino, faly misaotranao zay no ny fitiavanao sy ny famindraponao. Indrindra misaotranao zay ny amin'izao mpanomponao izao izay manolo tena iombon-databatra aminao Andriamanitra. Ianao Tompo no hanamarina izany fanoloran-tenany izany. Ianao Tompo no hanamasina azy amela elo ka hamindra fo aminy. Dia ho tanteraka araka ny sitraponao izany fanoloran-tena sy faniriana izany. Dia mino sy matoky Andriamanitra ho fa eo am-pelatananao ny fiainany rehetra, ho feno ny fiarovanao izy sy ny ankohonany manontolo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no ivavahana toy izany. Amen. Anatanteraka ny rakitra isika izao ry havana ka ao ny atonkom-pihira anatanteraka ny hira, ao ny dekona anatanteraka izany. Thank you.
Ataontsika ny hira mialosy aorianany tsodrano. Raika amby efapolo sy eninjato andininy voalohany sy ny faharoa mialohan'ny tsodrano, andininy fahatelo sy fahaefatra aorianany tsodrano. Taterahin'Andriamanitra aminareo zao tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izao. Andriamanitry ny fiadanana izay nitondra an'i Jesosy Kristy Tompontsika mpiandrondro lehibe hiala amin'ny maty mitondra ny rano fanekena mandrakizay. Izy ny hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra hanao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay akasitrahana io masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Mitahy anareo ny tompoka miaro anareo. Mampamirapiratra ny tavana aminareo ny tompo ka mamindra fo aminareo. Manandratra ny tavana aminareo ny tompo ka manome anareo ny fiadanana. Amen.
rehetra mitsiana fa izao momba sy manampiana. Petraka ny fiangonana hivavaka manginina isika. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Dia mirary soa antsika rehetra ry havana samy ho tahian'Andriamanitra.